Hotantanin'Andriamanitra isika ka dia toka somatsara eto amin'ny toerana ity mba hanompon'ny tompo mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Teny efa fanako aminareo matetika izy ity aoka tsy ho ataontsika amin'ny fombafomba na ny fahazarana ny fanompoana ny tompo fa asehoy fa tena manompo ny tompo amin'ny fonao manontolo ianao. Ny olona tak'izany no ho akasitrahan'Andriamanitra ary indrono fa dia anatsoran'Andriamanitra ny tanany anehoany famonjeny, fanasitranana, fakagana, fitahiana. Ko amin'ny anaran'i Jesosy ho amin'izany any tsika rehetra tonga manaraka itona. Deo hiteka mafy antompo izy. Manarak'izany ara-baina daholo tsika rehetra izay efa tonga eto. Ianareo any tokantrano any ihany koa dia ara-baina amin'ny anaran'i Jesosy. Matokony tompo isika fa hiasa tokoa izy amin'ity androandroany ity. Hivavaka resika ameraka ny fotoana rehetra. Andriamanitra rahana eo omenanao lay izy hatrizay ka ho mandrakizay ny dery, ny ady, ny voninahitra. Ry Andriamanitra eo toka eto izahay ray fo, ray hevitra, ray saina hiaraka anompanao, hiaraka ame voninahitra anao ary matoky izahay fanao zavatra lehibe eto anao androany. Anao zavatra magaga tsy takatra ny sainay eto anao androany. Misaotra raha eo makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Amen. Dia omentsika ny mpitarika fiderana ny fanoizana ny fotoana tompoko. Daontsika mba hitehaka mafy ho an'i Jesosy satria efa eto izy ary mendrika amin'ny fitehafantanananao ary ahorakoraka mafy zany lazao halleluja mafy ho an'i Jesosy androany maraina. Halleluja! Halleluja! Mino afara tonga eto ianao dia tsy hoe tonga ho azy zany fa nisy tanana teo niazona anao, niaro anao ahafahanao tonga eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra sady zany ve? Dia raha mety ianao eto am-piandohana sady dia akipio ny masonao. Dia saintsena nanomboka tamin'ny voalohany taona ka hatramin'ity androandroany ity inona daholo ka ny zavatra efa nataon'i Jesosy anao. Daontsika androany tsy anao tahaka ny olombelona hoe mora manadiny fa ndao saintsaintsika amin'ny antsipiriany hoe maro be ka iray zavatra efa nataon'i Jesosy atsika. Ny ten'Andriamanitra raha teo dia milaza hoe aza misy adinoina ny fitahiany rehetrarehetra. Ka androany tsika andao hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaorana dia hofahofainy tananao, isaory ny tombonandro izay anananao, isaory ny hery izay anananao, isaory ny fahasalamana izay anananao, isaory mbola manana trano ianao afaka alofana, raha mbola manana fitafiana ianao, raha mbola afaka misakafo ianao. Tsy haiko hoe inona ny zavatra mety hoe eritreretinao hoe zavatra kely amin'ny fiainanao nefa anananao. Androany dao fiainona fankasitrahany ity androandroany ity. Oui, toi aussi en ligne, je veux t'inviter à rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Comme David aujourd'hui, nous allons commémorer tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Et nous allons juste dire merci de tout notre cœur. On ne va pas attendre la fin de l'année pour rendre grâce au Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est un moment opportun pour rendre grâce. Alors, lève ta voix et dis merci. Merci au Seigneur. Misocha Jesosy. Androany zay te hanatra fisarana ho anao fotsiny. Inona moa no avalinay anao noho ny zavatra rehetra nataonao anay. Halleluja. Inona no avaliko anao Jehova. Halleluja. Noho ny rehetra nataonao tamiko. Inona no avalinay fiangonana ho anao Jehova. Noho ny rehetra nataonao taminay. Daontsika ery laza hoe raiso anao tompo. Raiso anao tompo. Amin'ny fonao rehetra androany dia asandrato ny fisaorana. Oka ho resinao fahasoavana ny zavatra rehetra anananao dia ankasitraka ianao androany. Raiso anao Jesosy. Ni fiderà si
Kaman Jesus and Joanna Mlala of Saran. Doite Akawad Artik.
mahazo anay fa tsy aro ihinany zavatra efa noresinay taminao dia androany tena hoe tsisy adinonay zany na dia fofonay na dia zavatra kely eritreretinay fa bitika ary fa isaoranay anao daholo ny tongotray hoe mbola afaka mihetsika isaoranay anao zany mety hoe ny masinay ilany marary fa ny ilany mbola afaka mahita tsara dia isaoranay anao ny mbola afaka mahita tsara isaoranay anao ny zavatra mbola mandeha tsara fa tsy tarainy zay ny zavatra mety hoe mampitaraina anay isan'andro fa androany zay tena hoe te hankasitraka fotsiny tahaka ilay boka izay nisitraninao dia niverina izy na hanome voninahitra anao dia tahaka izany koa zay Jesosy androany hoe hiverina hanome voninahitra anao satria teo foana ianao nandritry ny fiainanay kay tena tsy mba nandao anay ianao na raisy gotra fa tena teo foana ny tananao mety tsy amin'ilay neritreretinay mety tsy amin'ilay mafaly anay fa fantatray fa amin'ilay masoanay dia izany nisaoranay anao tsy akiato androany satria natoky ianao teo amin'ny fiainana afaka nilaza be ianao androany hoe natoky ianao Jesosy natoky ianao teo amin'ny fiainako isan'andro ianao dia maneho foana fa tsara ianao amin'ny fotoana rehetra dia tsara karaha mbola misy fofonay ianao anatinay androany dia ilazany zany fa tsara ianao Jesosy miraiko ny atsarana lazao ihany amin'ny fona rehetra mihitsy androany dia natoky ianao Jesosy natoky ianao teo amin'ny tamin'ny fotoana neritreretiko aza hoe tsy teo ianao kay teo foana ianao naseonao dia naseonao hoe tsara ny fitondràna mbola misy fofona isakiny miaina Jesosy miraiko ny atsarana natoky ianao teo amin'ny fiainako naseonao ay fa tsara lotiana isakiny miaina Jesosy miraiko ny Yazakazaka nanotrinay isan'andro Yazakazaka manotronay natsaranao tompo Yazakazaka manotronay natsaranao Miandro piainako indra foiko anao anjaka manoto Yazakazaka manotronay natsaranao tompo Yazakazaka manotronay natsaranao tompo Yazakazaka manotronay natsaranao tompo Miandro piainako indra foiko anao anjaka manoto Yazakazaka manotronay natsaranao tompo toute ma vie tu as été Toute ma vie tu as été toute ma vie tu as été fidèle Toute ma vie tu alors as été tant que je respire tant qu'il y a encore un souffle de vie je proclamerai ta bonté à jamais Je chanterai la bonté de Dieu. toute ma vie tu as aimé Toute ma vie tu as été bon. toute ma vie Seigneur Toute ma vie tu as été fidèle avec le souffle qui est en
16 et 60 Alléluia. Les femmes saintes, c'est dans tout ça. Ça va chaler, ça dit. Tiens, un peu de télé, ça t'aide tout ça. Alléluia, wana. Alléluia, wana. Alléluia, wana. Alléluia, wana. Alléluia, de sen e iza kele andriamanitra nitantana amin'ny fiainanao hatramin'izay. Iza le andriamanitra nameanjany zavatra rehetra zany. Tsy iza fa le andriamanitra manapaka amin'ny zavatra rehetrarehetra. Le fiandohana, le fiafarana, le miazona ny zavatra rehetrarehetra. Izy no alfa, izy no omega, dia minoa ianao fa izy ihany koa ny eo ampovoan'ny fiainanao rehetrarehetra. Izy ny andohana, dia izy miany fiafaranao. Androany ianao tampo fotsiny atoky an'ilay andriamanitra mahay ny zavatra rehetrarehetra. Efa nataony zany hatramin'izay dia mbola hainy ny manao an'izany. Ka androany ianao raha misy salasalana ao anatinao, raha misy tahotra ao anatinao hiatrika ny hoavinao, dia androany sainsainy fotsiny fa tsy miova ilay andriamanitra efa nanao ny zavatra rehetra hatramin'izay, fa izy mbola afaka miazona ny zavatra rehetrarehetra. Ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe ampetrao amin'ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Ndao androany dia raina fotsiny ilay Andriamanitra alfa omega. Ndao omena voninahitra fotsiny ianarana, dia ndao asa ameny momba antsika rehetra eo anatrehana. Oui Seigneur, aujourd'hui nous voulons juste t'honorer pour qui tu es. Toi tu l'as fait et toi tu le feras encore. Parce que toi tu es oméga et tu es l'alpha. Tu es le début, tu es le commencement et tu es la fin. Rien ne t'échappe. Tu es au contrôle de toutes choses. Alors nous remettons juste notre vie, tout ce qui nous appartient, t'appartient. Nous sommes tranquilles parce que tu es notre Dieu. Nous sommes tranquilles parce que nous t'avons comme Dieu. Tu es Yahweh, tu es celui qui est. Tu es Yahweh, tu es celui qui sera. Yahweh,
dia tiako ianao tsy hira fahazarana fotsiny androany fa saintsainy mihitsy hoe ilay Andriamanitra mihazona ny zavatra rehetrarehetra no mihazona ny fiainanao dia tena amin'ny fonao rehetra ianao ny hira androany hoe ampelatananao ny fiainako rehetra dia hiala ho azy ny tahotra ao anatinao hiala ho azy ny fanahiana hiala ho azy ny fisalasalana fa tena hiatrika ianao ny fiainanao amin'ny fatokinana azy tanteraka ilay taloha anio ary ho avy indray ianao zany Jesosy ianao zany ianao zany Nous ne voulons pas juste faire un chant, ni exécuter une liste de chants, mais de tout notre cœur. Nous voulons exprimer ce qu'il y a en dedans de notre cœur aujourd'hui. Pour dire que tu es Dieu au contrôle. Tu connais tout ce qui va se passer. Et tu es l'auteur qui est le plus formidable qui existe. Tu es l'auteur de notre vie.
Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu aujourd'hui. Satria ny Andriamanitra zay tokontsika dia miaraka amintsika eto. Puisque ce Dieu que nous servons est au milieu de nous. Ary raha anompo azy amin'ny fontsika rehetra isika Et lorsque nous allons le servir de tout notre cœur, dia ahita ny voninahiny, nous allons voir sa gloire. ahita ny heriny. Nous allons voir sa puissance. Ho tanteraka aminareo zay mino ane izany. Que cela s'accomplisse pour ceux qui croient. Akipihan'ny masonao. Garde tes yeux fermés maintenant. Amin'izao fotoana zao isika Mais maintenant, dia anokana fotoana vanavavaka. nous allons réserver un moment de prière. Manentana antsika rehetra aho mba hanolotra ny fiainantsika feno ho an'Andriamanitra. Je vous encourage vraiment, chers frères et sœurs, à donner votre vie entière à Dieu. Aoka tsy sabaka ianao amin'izao fanompoana ho an'Andriamanitra izao. Dans ce service pour Dieu, ne tournez pas votre tête à gauche ni à droite. Voalaza ny Baiboly fa ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany dia nisabaka tokoa. Car la Bible dit que les Israélites avant tournaient leurs yeux à gauche et à droite. Ka natokany Eli niteny tamin'izy ireo hoe raha Jehova no Andriamanitra manara azy fa raha Bala kosa no Andriamanitra manara azy. Et c'est pour ça que dans les temps anciens, le prophète Élie a dit aux Israélites, si c'est Dieu que vous voulez servir, allez vers Dieu. Mais si c'est Baal, au contraire, allez vers Baal. Rehefa nanolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra isika dia aoka ho azy zato isan-jato. Et lorsque nous donnons notre vie à Dieu, soyons pour lui à 100%. Aza vela isy apahany amin'ny fiainanao mbola an'ity zao tontolo zao ity. Ne laisse rien de ce monde encore rester dans ta vie. Ary aoka tsy hisy amintsika anaiky izay sitrapony devoly. Et qu'aucun d'entre nous ne suive encore la volonté du diable. Tsy hoe lentsony mantsy dia ho avy Jesosy. Car Jésus est proche. Mila miomana isika. Nous devons nous préparer. Andao anao hira anankiray avo indrindra aorinan'izay dia hivavaka hanolotra ny fiainantsika feno ho an'Andriamanitra isika. Nous allons faire un chant en communion. Ensuite, nous allons faire cette prière. Dieu est ici parmi nous. Prépare-toi à rencontrer sa face. Subimu
Nous allons tous faire la prière maintenant. Asehoy an'Andriamanitra famozahoan'ny farany zao dia hiomana tsara ianao hitsena Jesosy eny amin'ny rao lanitra. Et montre vraiment à Dieu dans cette prière que tu te prépares maintenant à la venue de ton Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Tapohan'ny hevitrao tsy andeha araka fanao ity zao tontolo zao ity intsony. Prends vraiment aujourd'hui une décision ferme que tu ne vas plus suivre ce monde. Oka ho an'Andriamanitra zato isanjato isika rehetra. Sois réservé à Dieu à 100%. Tia antsika Andriamanitra. Car Dieu t'aime. Toy izy mivavaka riavana malaka. Continue ta prière maintenant. Andriamanitra rainé malalo. Notre Père, Sambatra izahay fa novojenao ny fananay. nous sommes heureux car tu as sauvé notre âme. Ary tsy mitsatra mananatra anay ianao. Et tu es un Père qui nous instruit chaque jour. Mba hitoetra tsara ao aminao izahay. Et nous voulons rester entre tes mains. Misaotra ry Andriamanitra. Nous te remercions, notre Dieu. Dia raina mandrakizay ny anaranao. À toi seul soit la gloire. Amin'ny anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Samy miara maka toerantsika rehetra. Que chacun prenne sa place maintenant. Amin'izao fotoana izao isika dia hiroso hitondra ny fanatitra. Nous arrivons maintenant au moment où nous allons donner les offrandes. Ento amin'ny finoana ny ampahafolokarenanao. Je vous demande d'apporter votre dîme aussi avec Ary foi. mano ary toano amin'ny alalan'ny fanananao ny asan'Andriamanitra. Et je vous demande de soutenir par vos biens le royaume de Dieu. Fitahiana ho antsika rehetra izany. C'est une bénédiction pour toi. Anao ireo anankiray isika dia ao anatin'izany no mandroso ianareo izay tondra ny mpahafolokarena okety anoloana. Nous allons faire donc une adoration, une louange, et durant ce moment, ceux qui apportent les dîmes viendront devant. Tao ary derana tompo isika. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi.
proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh papa, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta beauté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, Seigneur, et je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh papa, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen, 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 alléluia. Amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia. Amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia. Amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia. Amen, amen, Iteka mafeon'Andriamanitra isika. Et nous acclamons très fort le Seigneur. Raha mbola misy mafeany teko dia ataovy Tu ihany. peux encore acclamer plus fort le Seigneur. Alléluia. 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 Ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery ihany. Et la gloire seule soit pour notre Dieu. Dia amin'izao fotoana izao isika dia iroso amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Maintenant, nous arrivons au moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Manana mpanompon'Andriamanitra vahiny anankiray indray isika amin'ity maraina ity. Aujourd'hui encore, nous avons l'honneur de recevoir un autre serviteur de Dieu. Ny mpanompon'Andriamanitra pasteur antsika Vanetsui no hitondra ny afatr'Andriamanitra androany. C'est notre pasteur d'Antsui qui va nous partager la parole de Dieu aujourd'hui. Mino fa tahaka izay nitranga tamin'ny fidirana voalohany teo mbola hitranga amin'ity fidirana faharoa ity. Et j'ai la foi que ce qui était au premier culte va encore se reproduire dans ce deuxième. Manana afatra manokana ho antsika rehetra ny tompo androany.
Et Dieu a un message particulier pour toi encore ary aujourd'hui. raha milo zany afa-tsy zany ianao dia ho tahin'Andriamanitra. Et si tu crois en cela, Dieu va te bénir. Noho zany a raha isika ny mpanompon'Andriamanitra zay tondra ny afatra miaraka amin'ny mpandika-teny. Je vous demande donc d'acclamer notre serviteur qui va venir apporter la parole. Miara-banao amin'ny anaran'i Jesosy aho amin'ity androany ity. Je te salue au nom de Jésus aujourd'hui. Na isika eto amin'ity toerana ity manaraka an'izao fitoam-bavaka izao androany Nous qui sommes ici, qui suivons ce culte, na ianareo izay manaraka any amin'ny tambanjotra rehetra any. et vous qui nous suivez en ligne. Mino aho fa Andriamanitra dia hampandresy anao androany. J'ai foi que Dieu va te donner la victoire Ary aujourd'hui. tena hisy fandresena lehibe ho tonga eo amin'ny fiainanao. Il y aura une grande victoire dans ta vie. Andaontsika hitsangana hivavaka ho an'ny afatr'Andriamanitra. Nous allons nous lever pour prier. Ianareo any amin'ny tokantrano any Vous qui nous suivez en ligne, dia tiako ihany koa hanondrika lohanao ary hivavaka ho an'ny afatr'Andriamanitra ianao. penche aussi ta tête et prie pour la parole de Mba Dieu. tena ho tsapanao fa hiteny aminao manokana Andriamanitra. Pour que tu ressentes que Dieu te parle personnellement Ary tena tsapa fandresena ihany koa ianao eo amin'ny fiainanao. et que tu reçoives la victoire dans ta vie. Satria ny Andriamanitra izay tompontsika tsy Andriamanitra ny akaiky ihany koa. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu du près, Fa Andriamanitra ny lavitra ihany koa izy. mais il est aussi le Dieu de ceux qui sont loin. Ka na dia any amin'ny 700 kilometatra 2,000 kilometatra miala amin'ity toerana ity ary ianao Et même si tu es à 800 km ou 2000 km d'ici, dia afaka hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra sy hampandresy anao. Dieu peut agir dans ta vie et te donner la victoire. Satria izay no maha-Andriamanitra azy. C'est pourquoi il est Dieu. Tao anandratra ny tanantsika isika hivavaka. Levons notre main et prions. Andriamanitra rainay eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Seigneur notre Dieu, nous te remercions au nom de Jésus. raha mbola afaka hitondra ny afatrao amin'ity androany ity. Si nous pouvons encore emporter ton message aujourd'hui, Misy somatoka fa hampandresy ny olonao ianao. j'ai foi que tu vas donner la victoire à ton peuple. Ary zany tokoa ny tanjonao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Et c'est ton objectif pour notre vie. Fanamasino, Saint-Esprit, aoka nokatra ny sain'ny olona ianao androany. ouvre la pensée de toute personne aujourd'hui. Amango ny fon'ny olona ihany koa. Visite les cœurs. Ampitombo ny fanantenana ao anatiny. Augmente l'espérance en eux. Ametraka fatokina lehibe ao anatiny. Et mets une grande confiance en eux. Fa tsy miova ianao. Que tu ne changes pas. Ampandresy azy ianao amin'ity androany ity. Tu vas leur donner la victoire aujourd'hui. Misaotra anao fanahy masino. Merci Saint-Esprit, Fa miaraka amiko ihany koa ianao. parce que tu es avec moi. Ary mamela anao hiasa malalaka eto amin'ity toerana ity aho. Et je te laisse agir librement à cet endroit. Mamela anao hiasa malalaka ao anatin'ny fotoana rehetra aho. Je te laisse agir librement pendant ce culte. Ary za dia manaiky ny asan'ny herinao. Et j'accepte que ta puissance agisse en moi. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Au nom de Jésus-Christ, ho tahina ny teny androany. que la parole soit bénie aujourd'hui. Misaotra Jesosy Merci Jésus. Amen. Amen. Mahazo ny toerantsika isika. Vous pouvez prendre place. Andriamanitra dia manana tanjona ny ampandresantsika rehetra. Dieu a l'objectif de nous donner la victoire. Ary tena ao am-pon'Andriamanitra mihitsy ny ampandresy anao. Et c'est vraiment dans le cœur de Dieu de te donner la victoire. Ka na inona dia atrehanao ankehitriny. Et quels que soient tes combats aujourd'hui, Na inona ny olana izay atrehanao. et quels que soient les problèmes que tu subis, Mety tena marary ianao tao anatin'ny volana maro. peut-être que tu es malade depuis plusieurs mois. Mety efa nanana afatra ho anao ny dokoterany amin'izany aretin' izany. Peut-être que le médecin t'a déjà parlé concernant ces maladies. Mety efa tena tsy afaka mitsangana eo ambony fandriana ianao ankehitriny. Peut-être que tu ne peux plus te lever du lit maintenant. Fa androany dia te hiteny aminao aho. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire Fa afaka hampandresy anao Andriamanitra. que Dieu peut te donner la victoire. Jesosy dia niteny mazava tsara. Jésus a dit clairement Fa tsy ho fahafatesana ny anton'izao zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao zao. que ce qui se passe dans ta vie n'est pas pour la mort, Fa ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. mais c'est pour la gloire de Dieu.
Maro ireo olona tao anatin'ny baiboly Il y a plusieurs personnes dans la Bible no niatrikady lehibe teo amin'ny fiainany. qui ont affronté beaucoup de combats dans leur vie. Ohatra amin'izany Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Par exemple, Shadrach, Meshach et Abednego, Tena natsipy tao anaty laforo misy afo mirehatra. ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Ary nampitomboana arivo eny ny hafanan'izany laforo zany. Et cette fournaise a été chauffée, Fa noporofon'Andriamanitra. mais Dieu a prouvé Fa Andriamanitra dia nampandresy azy que Dieu leur a donné la tao anatin'izany victoire adina trehan'izany. dans ce combat qu'ils ont affronté. Mety tena tsapanao ho tahaka an'izany mihitsy ny fiainanao ankehitriny. Peut-être que tu ressens que ta vie est pareille aujourd'hui. Mety tena efa renao mihitsy hoe tena mafy ny ady atrehanao. Peut-être que tu ressens que ton combat est vraiment très dur. Fa teny avotsotro aminao ankehitriny dia tsotra ihany. Mais la parole que je te relâche aujourd'hui est Ampandresy simple. anao amin'ny ho ady atrehanao io ny Dieu Andriamanitra va ao. te donner la victoire dans ton combat. Lazao hoe amen. Dis Amen. Korintianina voalohany toko 10:7-7. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Azao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Fa isaorana any Andriamanitra izay manome antsika amin'ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tsy afaka ny manome antsika fandresena mihitsy Jesosy raha tsy efa vitan'i Jesosy ny fandresena. Jésus ne pouvait pas nous donner la victoire s'il ne l'a pas déjà réalisé. Tsy afaka ny manome amin'ny fandresena antsika mihitsy Jesosy raha tsy efa eny am-pelantanan'i Jesosy ilay fandresena. Jésus ne peut pas nous donner la victoire si la victoire n'est pas déjà dans les mains de Jésus. Ny baiboly dia nilaza fa ny fahafatesana no fahavalo farany no resena. La Bible dit que la mort est le dernier ennemi qu'il fallait combattre. Jesosy Kristy anefany dia nambarany tenin'Andriamanitra mazava tsara. Et selon la parole de Dieu, Jésus-Christ Nomboana tamin'ny hazo fijaliana izy. a été crucifié, Nalevina il a été enseveli ary tsy natazona azy ny fasana. et la mort ne l'a pas retenu. Tsy maintsy namototra azy ny fasana. Le tombeau devait le relâcher Ary nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo. et il est ressuscité le troisième jour. Dia nakarina ary mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra raitsytoko. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Efa resin'i Jesosy ilay fahafatesana Jésus a déjà vaincu la mort. dikan'izay dia izao. Raha ny fahafatesana raha no efa resy. Cela signifie que s'il a vaincu la mort, Izy ilay fahavalo farany izay tokony ho resena. qui était le dernier ennemi à combattre, Baiboly dia nilaza fa efa resiny izany fahavalo farany zany. la Bible dit qu'il a vaincu Et le fait- dernier ennemi. Efa eny am-pelantanan'i Jesosy ny fandresena. La victoire est dans les mains de Jésus. Zay natonga azy nitsangana tamin'ny maty. C'est pourquoi il est ressuscité Ary mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra raitsytoko. et il est assis à la droite de Dieu le Père. Dia hoy voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Il est écrit au nom de Jésus Fa isaorana ane Andriamanitra que Dieu soit remercié izay manome antsika amin'ny fandresena qui nous donne la victoire amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. par notre Seigneur Jésus-Christ. Dikan'izany raha lasana bavy izay mandrehana ankehitriny. Cela signifie, chers frères et sœurs qui m'écoutez aujourd'hui, Satria mpandresy Jesosy parce que Jésus a vaincu, dia mpandresy ihany koa ny olona izay mino an'i Jesosy Kristy. ceux qui croient en Jésus-Christ sont aussi victorieux. Satria mpandresy Jesosy Parce que Jésus est victorieux, dia mpandresy isika rehetra. nous sommes tous victorieux. Averiko farany Je répète encore, ny fandresen'i Jesosy Kristy la victoire de Jésus-Christ dia tonga fandresen'ny olona izay miaraka amin'ny Jesosy. est devenue la victoire de ceux qui sont avec Andao Jésus. hitehaka mafy ho an'Andriamanitra isika Acclamons rehetra. fort le Seigneur. Raha lasana bavy izay manatrika etony. Chers frères et sœurs qui assistez à ce culte, Dikan'izany dia tsotra ihany. cela signifie Na iza ny olona te hahita fandresena quiconque veut voir la victoire dia tsy maintsy mikambana amin'ny fandresen'i Jesosy zany olona izany. doit s'unir à la victoire de Jésus. Na iza ny olona te ho mpandresy Quiconque veut triompher dia tsy maintsy mikambana amin'ny Jesosy zany olona izany. doit s'unir à Jésus. Ho voasoratra amin'ny Korintianina voalohany toko 10:10. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, Andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra. versets 1 à 4. Ary ampahafantariko anareo raha lany filazantsara izay nitoriko taminareo sy noraisinareo sady orenanareo. Izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny notoriko taminareo raha tsy nino foana ianareo. Fa natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao. Kristy maty ny fahotantsika araky ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo
araka ny soratra masina. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Tena mila resilatra ianao ny amin'izay teny nosorata amin'ny Paoly apôstôly zay. Tu dois être convaincu de cette parole de l'apôtre Paul. Paoly apôstôly dia niteny zavatra tokana. L'apôtre Paul a dit une chose. Ny zavatra nyraisiko voalohany indrindra ho Paoly. Ce que j'ai reçu en premier, dit Paul. Dia izay zavatra nyraisiko voalohany indrindra zay no omeko anareo ihany koa. Ce que j'ai reçu en premier, je vous l'ai aussi transmis. Satria io zavatra nyraisiko voalohany io Parce que ce que j'ai reçu en premier no natoka anao ho mpandresy. m'a donné la victoire. Dia tsy inona zany Et ce n'est autre fa Kristy maty noho ny fahotantsika. que Christ qui est mort pour nos péchés. Dia nalevina Il a été enseveli. ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Il est ressuscité le 3e jour. Io no raisin'ny Paoly apôstôly. C'est ce que l'apôtre Paul a reçu. Io no ny famatoran'ny Paoly apôstôly. C'est ce que l'apôtre Paul s'est uni à faire. Ary dia natsapany fandresena teo amin'ny fiainany. Et il a reçu la victoire dans sa vie. Androany ihany koa dia tia-pahafantatra anao aho. Aujourd'hui aussi, j'aimerais te faire savoir. Na iza ny teo mpandresy ny olona anankiray. Quiconque veut être victorieux, Dia tsy maintsy mifamatotra amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy zany olona zany. cette personne doit s'unir à la croix de Jésus-Christ. Io azo fijalian'i Jesosy io manko raha lasana bavy. Cette croix de Jésus-Christ, frères et sœurs, Dia tsy fantatry ny devoly mihitsy ny sekret an'io fotoana io. le diable ne connaît pas son secret. Fa raha fantany izy Mais s'il le savait, dia tsy nibohana teo amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. il n'aurait pas crucifié Jésus-Christ. Raha fantany izy S'il le savait, dia tsy nalatsaka teo ambonin'ny azo fijaliana ny rano Jesosy Kristy. il n'aurait pas versé à la croix le sang de Tsy Jésus. fantan'ny Satana zany. Satan ne le savait pas. Tsy fantatry ny fahavalinao zany. Ton ennemi ne le savait pas. Fa satria efa nafenina amin'ny tanteraka zany. Mais parce que ça a été caché, ça s'est réalisé. Inona ny antony nanafenana an'izany tamin'ny fahavalo? Pourquoi on l'a caché à l'ennemi? Satria Andriamanitra tia hanomana ilay fandresenao aho sy fandresenao anao. Parce que Dieu voulait préparer ta victoire et ma Dia victoire. tsy maintsy nomboana teny ambonin'ny hazo fijaliana ilay tompony voninahitra. Et il fallait crucifier le Dieu de gloire. Tsy maintsy maty teny ambonin'ny hazo fijaliana ilay tompony voninahitra. Il fallait crucifier le Seigneur de la gloire. Fandresena tokana nomen'Andriamanitra antsika androany. La victoire que Dieu nous donne aujourd'hui, Dia ilay fahaizanao hikambana amin'izay fandresen'i Jesosy Kristy zay. c'est que tu puisses t'unir à la victoire de Jésus-Christ. Lay ifamatoranao tanteraka, ifamatoranao zato isan-jato ny amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Ton union à 100% à la croix de Jésus-Christ. Ny antony dia tsotra ihany. La raison est simple. Tsy afaka ho voarainao ilay fandresen'i Jesosy Tu ne peux pas recevoir la victoire izay de Jésus vitany teo amboniny hazo fijaliana. qu'il a déjà accompli à la croix. Raha tsy mifamatotra amin'izay asa-pamonjena vitan'i Jesosy eo amboniny hazo fijaliana zay ianao. Si tu ne t'unis pas à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Noho izany na iza na ireo mandrea an'izao afatra izao. C'est pourquoi quiconque entend ce message, Na ianao tonga eto amin'ity toerana ity, que ce soit toi qui es ici, na ianao izay manaraka an'izao fandaran'izao any amin'ny toerana samy hafa any, ou toi qui suis ce culte là où tu te trouves, afaka ny ampandresy anao Jesosy. Dieu peut te donner la victoire. Afaka ny ampandresy anao amin'ny ady atrehanao Jesosy. Jésus peut te donner la victoire dans tes Afaka ampandresy combats. anao amin'ny ho aretina atrehanao io Jesosy. Jésus peut te donner la victoire dans tes maladies. Fa olana tokana nomeny Jesosy anao. La solution est simple. Aoka iny ny asa-pamonjeny teny ambony hazo fijaliana ianao. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Aoka ifamatotra amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy ny fiainanao manomboka androany. Que ta vie soit unie à la croix de Jésus-Christ dorénavant. Tena ekeo Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Accepte Jésus en tant que Seigneur et Sauveur de ta vie. Mazava tsara lay voasoratra tao amin'ny Korintianina voalohany toko 10 teo. Ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 est clair. Andininy fahatelo Au verset 3, dia izao ny voasoratra. voici ce qui est écrit. Fa natolotro isan'ny zavatra voalohany indrindra no ny raisiko dia izao.
Kristy maty ny fahotantsika araka ny soratra masina. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Fa zao no nazavainy teo amin'ny andinin'ny faharoa. Mais voici ce qu'il a expliqué au verset 2. Izay aminjenanareo koa Ce qui vous sauve aussi, raha tananareo tsara arak'izay teny notoriko taminareo. si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Tena mila miazona ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ianao. Tu dois vraiment t'unir à la croix de Jésus-Christ. Tena mila resy lahatra ianao ny amin'ny famonjena izay vitan'i Jesosy anao teo ambonin'ny hazo fijaliana. Tu dois vraiment être convaincu du salut que Jésus a accompli pour toi à la croix. Ny Baiboly manko dia manambara mazava tsara ny amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo. Parce que la Bible dit clairement dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, Fa eto ambonin'ny tany dia tsy misy anarana hafa mihitsy omenan'ny olona mba azahoany famonjena. qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom pour recevoir le salut. Tsy misy anaran'olona afaka hitondranao amin'ny famonjena. Il n'y a aucun nom qui peut te conduire au salut, Na reo anarana izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly zany. que ce soit les noms qui sont inscrits dans la Bible, Tahaka an'ireo mpaminany fahiny comme les anciens prophètes, izay tena nanao fagagana tao anatin'ny Baiboly. qui ont vraiment réalisé des miracles dans la Bible. Dia tsy afaka hitondra famonjena ho antsika ireny. Ils ne peuvent pas nous donner le salut. Maty ohatra Davida, Par exemple, David, maty ohatra Eli, par exemple, Élie, nalevina izy. ils sont morts, ils ont été ensevelis, Fa ny Baiboly dia nanambara mais la Bible dit fa raha maty Davida, que si David est mort, maty Eli azafady. Élie est mort. Tsy mbola voasoratra fa nitsangana tamin'ny maty mihitsy zany olona zany. Il n'est pas écrit qu'ils sont ressuscités. Fa Jesosy Kristy Mais Jésus-Christ, rehefa maty quand il est mort, dia voahirahira sy voaresaka tao anatin'ny Baiboly fa velona izy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. il est écrit dans la Bible qu'il est ressuscité le 3e jour. Ary fantatrao ve Est-ce que tu sais fa inona no natonga azy mbola nijanona teo tantany nandritry ny folo andro tao faran'ny nitsanganany tamin'ny maty? pourquoi il est encore resté sur terre pendant 10 jours après sa résurrection? Mba ho fahavolombelona teo amin'ny toerana misy azy fa efa nitsangana izy velona Jesosy Kristy. Pour être témoin là où il se trouve qu'il est ressuscité et vivant. Raha ohatra manko ka maty Jesosy dia tonga dia nampiakarina ho any an-danitra izy. Parce que si Jésus est mort et tout de suite qu'il est monté au ciel, Dia mbola afaka hiteniny devoly hiteniny fahavalo hoe tena tsy nitsangana tamin'ny maty zany Jesosy zany. le diable aurait encore pu dire, l'ennemi aurait encore pu dire qu'il n'est pas ressuscité. Fa tsy maintsy nandehandeha teto an-tany tao anatin'ny folo andro Jesosy. Mais il fallait que Jésus marche sur terre pendant 10 Niseho jours. tamin'ny mpianatra Il izy. s'est montré aux apôtres. Nanapirofo fa velona Jesosy. Il a prouvé qu'il est vivant. Vita amin'ny fandresena. Il a eu la victoire. Vita amin'ny fandresena. Il a eu la victoire. Ary dia vita amin'ny fahavolombelona tanteraka any amin'izany izy. Et il est témoin de cela. Dia nampiakarina ho any an-danitra amin'izay. Ensuite, il est monté au ciel. Raha lahy sy anabavy izay manatrika eto. Chers frères et sœurs qui êtes ici, Zasy ianao indray ny tiany Jesosy ho vavolombelona ny amin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Jésus veut que nous soyons témoins de sa résurrection. Zasy ianao indray ny tiany Jesosy ho vavolombelona ny amin'ny fandreseny zany. Jésus veut que toi et moi soyons témoins de sa victoire. Fantatrao ve hoe nanino ianao nampandalovina ny ady izay natrianao io? Est-ce que tu sais pourquoi tu traverses ce combat? Fa nanino ianao nandalo an'io aretina izay tsapana hoe tena sarotra indrindra io? Pourquoi tu traverses ces maladies qui sont vraiment Tsy très dures ny pour hamono toi? anao ny anton'izany rehetrarehetra zany. Ce n'est pas pour te tuer, Tsy ny hahafaty anao akory. ce n'est pas pour que tu meurs, Tsy ny hanapotika ny fiainanao. ce n'est pas pour détruire Tsy ta ny hanala vie, baraka anao. ce n'est pas pour te Fa nisehoany ridiculiser, voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Ahafahany Jesosy manambara fa velona izy ary efa vita ny fandresena. Pour que Jésus puisse prouver qu'il est vivant et qu'il a la victoire. Korintianina faharoa toko faharoa andininy faefatra ambin'ny folo. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Fa isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva amin'ny Kristy toy ny fanao izay avy nandresy ka dia ampisehony ny antitry ny fahalalana azy eny tontolo eny izay. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ
et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Tsy fantatro hoe tena azonao an-tsaina ve ilay hafatra izay napitan'Andriamanitra aminao eto. Je ne sais pas si tu comprends vraiment le message de Dieu ici, Fa Andriamanitra dia mitondra antsika mandrakariva amin'ny Kristy Jesosy. que Dieu nous conduit toujours en Jésus-Christ, Toy izay fanao izay avy nandresy ny voasoratra. comme ceux qui ont réussi la victoire, Mba ahafahantsika mampiseho ny antony ny fahalalana an'Andriamanitra eran'izao tontolo izao. et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Ahoana ny zavatra mitranga amin'io teny io? Qu'est-ce qui se passe ici? Fantatrao ve? Est-ce que tu sais? Fa rehefa misy reo fanafiana ataon'ny mpanjaka tao anatin'ny Baiboly. Que quand le roi attaque dans la Bible, Ohatra amin'izany ny amin'ny tantaran'i Josoa, amin'ny Josoa 10. par exemple dans l'histoire de Josué, dans Josué chapitre 10, Nisy mpanjaka anankidimy izay tonga nanafika azy tamin'io fotoana io. il y avait 5 rois qui l'ont attaqué en ce temps-là. Tsy natahotra mihitsy Josoa hoe mpanjaka dimy hiady aminy. Josué n'avait pas peur qu'il a fait 5 rois qui ont combattu contre lui. Firenena dimy andeha hiady amin'ny firenena anankiray. C'était 5 pays qui allaient combattre contre un seul pays. Tsisy tahotra tao anatin'ny Josoa. Josué n'avait pas peur. Satria Josoa dia natoky fa ilay fandresen'Andriamanitra dia ho fandresena ho an'i Josoa ihany koa. Parce que Josué avait la foi que la victoire de Dieu était aussi sa victoire. Ary tena natoky tanteraka Josoa fa Andriamanitra dia hampandresy azy amin'ny ady rehetra izay atrehany. Et Josué avait confiance que Dieu allait lui donner la victoire dans tous ses combats. Volony Josoa hiatrika amin'ireo mpanjaka anankidimy ireo. Josué était prêt à affronter ces 5 rois. Satria fantatry Josoa fa ilay momba an'i Josoa dia lehibe noho ny momba an'ireo mpanjaka anankidimy ireo. Parce que Josué savait que celui qui était avec lui était plus grand que ceux qui étaient avec ces 5 rois. Ianao tonga eto amin'ity toerana ve tena karazan'olona volona hiatrika ny ady izay atrehanao. Toi qui te trouves ici, est-ce que tu es vraiment prêt à affronter tes combats? Ianao izay manaraka an'izao fandaran'izao ihany koa ve dia karazan'olona vonona hiatrika ny hoady izay misy eo amin'ny fiainanao io. Toi qui suis ce culte en ligne, est-ce que tu es aussi prêt à affronter ce combat qui est dans ta vie? Maro amin'ny olona manko no tsy te hiatrika ny ady izay lalovany. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas affronter leur combat. Ohatrany te hivavaka foana izy amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra esory ao anatin'ity ady izay atrehako ity aho. C'est comme s'il voulait toujours prier à Dieu, Dieu enlève ce combat de ma vie. Ohatrany te handositra ilay ady izay atrehany foana izy. C'est comme s'il voulait toujours fuir ce combat. Kanefa tsy izany no tanjon'Andriamanitra aminao. Et pourtant, ce n'est pas l'objectif de Dieu pour toi. Tsy ianao handositra ny ady akory. Ce n'est pas que tu fuis le combat. Tsy ianao handao ilay ady akory. Ce n'est pas que tu t'éloignes du combat. Fa ianao vonona hiatrika ny ady atrehanao io. Mais c'est que tu sois prêt à affronter ce combat. Fa Andriamanitra hampandresy anao ao anatin'izay ady izay. Car Dieu va te donner la victoire dans ce combat. Ny dikan'izany zany dia tsotra ihany. Cela signifie, Tsy nialanao amin'ny ady ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. l'objectif de Dieu n'est pas que tu t'éloignes du combat, Fa ny hampandresy anao amin'ny ady rehetra izay atrehanao. mais c'est de te donner la victoire dans tous tes combats. Tsy mivavaka Josoa. Josué n'a pas prié. Andriamanitra ataovy tena misy hafa tena andevina an'ireto mpanjaka anankidimy reto. Dieu qu'il est vraiment du feu qui détruit ces 5 rois. Tsy mivavaka Josoa. Josué n'a pas prié. Andriamanitra ataovy tena andositra anahy reto mpanjaka anankidimy ireto. Dieu fait que ces 5 rois fuient loin de moi. Fa Josoa tena naneho fahavononana hiatrika an'ireo mpanjaka anankidimy ireo. Mais Josué a montré qu'il était prêt à affronter ces 5 rois. Fa rehefa vonony Josoa, Quand Josué était prêt, Andriamanitra koa vonona ny hampandresy azy. Dieu était aussi prêt à lui donner la victoire. Amin'ity androany ity tena aoka hanana fahavononana ianao. Aujourd'hui, sois vraiment prêt Hiatrika an'ireo toe-javatra sarotra rehetra izay mety mitranga eo amin'ny lohanao. à affronter toutes les difficultés qui se trouvent dans ta vie. Fa rehefa vonona ianao, Parce que quand tu es prêt, Andriamanitra efa vonona ame lohanao ny hampandresy anao. Dieu est déjà prêt avant toi de te donner la victoire. Andao itiaka mafy an'Andriamanitra isika. Acclamons fort le Seigneur. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Resy tosika teo anatrehan'i Josoa ireo mpanjaka anankidimy ireo. Les 5 rois étaient vaincus devant Josué. Dia niafina tao anatin'ny zo anankiray izy dimy mirahalahy. Et ces 5 rois se sont cachés dans une grotte. Dia nibaiko Josoa nanao hoe tapeny ny vavanjoy.
Et Josué a dit, fermez la grotte ary asivy miaramila iandry ny ovavan'ny zo io et mettez des soldats devant l'entrée de cette grotte. fa isika tsy maintsy amono ny reto miaramila izay namany reto Car nous devons tuer ces soldats. ka rehefa matony Josoa avokoa ny miaramila an'ireo mpanjaka anankidimy reo Et quand Josué a pu tuer tous les soldats de ces 5 rois, dia niverina teo amin'ny vavan'ny zoya Josoa Josué est revenu à l'entrée de la grotte miaraka tamin'ny miaramilany avec ses propres soldats. nibaiko Josoa Josué a dit, ary aoko fantatrao fa namoaka teny fikasana teny faminaniana ho antsika ankehitriny izy et sache qu'il a prononcé des paroles de prophétie pour nous aujourd'hui. avoay ao anatin'ny zoya ireo mpanjaka anankidimy reo Faites sortir de la grotte ces 5 rois dia apatoriwa amin'ny tany izy et faites-les dormir par terre. dia niantso miaramila ny anankidimy ihany koa Josoa Et Josué a appelé 5 soldats dia nanomboka nanao teny faminaniana ny amin'ny tranga misy amintsika amin'izao vaninandro ankehitriny izao Il a commencé à donner une prophétie pour notre vie actuelle. ho Josoa tamin'ireo miaramila anankidimy reo Josué a dit aux 5 soldats, ataovy eo amin'ny vozon'ireo fahavalonao reo ny tongotra reo mettez vos pieds sur le cou de vos ennemis. ary rehefa napetraka teo amin'ny vozon'ny fahavalony tongotr'ireo miaramila reo Et quand les soldats ont mis leurs pieds sur le cou de leurs ennemis, dia avy ireo no ao amin'ny zozy eny fiainan'izy ho faty ao remettez-les dans la grotte pour qu'ils y meurent. fantatrao ve raha lasana bavy izay mandrehana ankehitriny Sais-tu, frères et sœurs qui m'entendez aujourd'hui, fa zany ny fiainan'ireo mpanjaka tao anatin'ny baiboly rehefa nanomboka mpandresy izy que c'est la vie des rois qui étaient dans la Bible quand tsy ils ont eu la tsy victoire. maintsy ateo amin'ny vozon'ny mpanjaka izay efa resy ny tongotra Il fallait mettre les pieds sur le cou des rois qui étaient vaincus mba ho voaporofo fa ny fahavalo dia efa resy ao mba hampifalaty tongotra ao pour prouver que l'ennemi est déjà vaincu sous tes talons. ary akoatran'izay Et à part cela, dia taritina ao afaran'izy reny sarety inona moa zany fiteny azy sarety tarihana soavaly reny izy et on les emmenait avec des charrettes et des chevaux sady fatorana ny tanany et on ligotait leurs mains dia ny soavaly mandeha eo loha et les chevaux allaient devant dia ny mpitaritafika mitaingina an'ilay sarety et les soldats étaient sur la charrette ary lay mpanjaka efa resy taritina ao afara et ils emmenaient les rois qui étaient déjà vaincus. tena ampanaovina spectacle mihitsy izy amin'izay fotoa izay Ils étaient vraiment exposés en spectacle en ce temps-là. tsy maintsy izay zavatra mitranga tao anatin'ny baiboly C'est ce qui se passait dans la Bible ho an'ny mpanjaka efa resy pour les rois qui étaient vaincus. tokony ho fantatrao ihany koa fa zay le atao hoe manoatra noho ny mpandresy isika Et c'est ce que tu dois savoir aussi, que nous sommes plus que vainqueurs. izay ho voasoratra Paoly apôstôly io hoe mitondra anay mandraka arivo amin'ny Kristy toy ny fanao izay avy nandresy izy C'est ce que l'apôtre Paul dit, que nous sommes comme ceux qui viennent de remporter la victoire. tsy hoe ianao ametraka ny tongotra eo ambonin'ny vozon'ny fahavalonao fotsiny Ce n'est pas seulement que tu mettes tes pieds sur le cou de tes ennemis, fa ianao dia ampanaovin'Andriamanitra spectacle eo alohan'ny fahavalonao mais Dieu te met en spectacle devant tes ennemis. ahoana ny dikan'izany mba ho antitra Andriamanitra eny tontolo eny isika Qu'est-ce que cela signifie pour que nous soyons le parfum de Dieu partout? androany zany dia tokony ho fantatrao Aujourd'hui, tu dois savoir fa io aretina io que cette maladie, dia ny tongotrao no anitsaka an'izany amin'ity androany ity c'est ton pied qui va l'écraser aujourd'hui. tena ametraka ny tongotrao eo ambolon'ilay aretina ianao Tu vas vraiment mettre tes pieds sur la maladie. ametraka ny tongotrao eo ambonin'ny olana ianao Tu vas mettre tes pieds sur les problèmes. tena mifandraika amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ne manorotoro faingana ny satana ao ambany falady tongotsika Et cela signifie dans la parole de Dieu que Dieu va mettre Satan à nos pieds. azany no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao androany C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. raha aujourd'hui. mifamatotra amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy ianao Si tu t'unis à la croix de Jésus-Christ, rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy quand Jésus est ressuscité, ireo miaramila romanina izay nirahana iambina ny fasana les officiers romains qui étaient devant le tombeau, dia tsy maintsy nekoaka teo alohan'i Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ils ont dû se prosterner devant Jésus quand il était ressuscité. zay fandresen'i Jesosy zay ny fandresenao amin'ity androany ity Cette victoire de Jésus est ta victoire. raha aujourd'hui. mifamatotra amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ianao androany Si tu t'unis à la croix de Jésus-Christ tena aujourd'hui, mino ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy teny ambonin'ny azo fijaliana si tu crois à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix,
afaka tena iakoa ka eo anaty anao ny aretina amin'ity androany ity. La maladie peut vraiment se prosterner devant toi aujourd'hui. Afaka iakoa ka eo anaty anao ny olana amin'ity androany ity. Les problèmes peuvent se prosterner devant toi aujourd'hui. Eno ny zavatra resako aminao faraparany androany. Écoute ce que je vais te dire aujourd'hui. Bokon'ny Daniela toko fahatelo andininy faraika amby folo Daniel chapitre 3 verset 11 ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo jusqu'au verset 26. dia nambaran'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara La parole de Dieu dit clairement ny amin'ny tantaran'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego pour l'histoire de Shadrach, Meshach et zay Abednego natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehatra. qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Moa ve tsy azon'Andriamanitra tao ny tsy mampirehatra ilay afo mihitsy tamin'io fotoana io? Est-ce que Dieu ne pouvait pas empêcher la fournaise d'être chauffée en ce jour-là? Moa ve tsy azon'Andriamanitra tao ny mamago ny fon'ny mpanjaka? Est-ce que Dieu ne pouvait pas visiter le cœur du roi? Tena hain'Andriamanitra tao mamago ny fon'ny mpanjaka mba tsy hanipy any Sadraka sy Mesaka ary Abednego ao anatin'ilay lafaoro. Dieu pouvait vraiment visiter le cœur du roi pour qu'il ne jette pas Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Tena azon'Andriamanitra tao ny mahatonga an'ilay lafaoro tsy hirehatra mihitsy. Dieu pouvait vraiment empêcher que la fournaise ne soit pas allumée, Fa tsy izay no nataon'Andriamanitra. mais Dieu ne l'a pas fait. Fa navelan'Andriamanitra hitrangy zany rehetrarehetra zany Mais Dieu a laissé tout cela se passer mba hahafahan'Andriamanitra hialoha lalana izy mitelo mirahalahy ao anatin'ilay lafaoro misy afo mirehatra. pour que Dieu puisse les devancer dans la fournaise ardente. Andriamanitra nitonga voalohany tao anatin'ilay lafaoro mba hampandesy an'izy telo. Dieu les a devancés dans la fournaise pour leur donner la victoire. Androany ihany koa dia te hampahafantatra anao Aujourd'hui aussi, j'aimerais te faire fa savoir tsy irery ianao miaraka amin'ny ady aty anao. que tu n'es pas seul dans ton combat. Tsy irery ianao miaraka amin'io aretina aty anao io. Tu n'es pas seul dans ta maladie. Efa fantatry Jesosy nitsanga misy eo amin'ny fiainanao. Et Dieu sait déjà ce qui se passe dans ta vie. Ary mialohany hidiranao anatin'ny olana aty anao io. Et avant que tu n'entres dans ce problème, Jesosy Kristy nefa tonga tao voalohany niaraka aminao. Jésus Mampandresy t'a anao. déjà devancé en premier. Tsy maty tao afaran'ny olanao Jesosy. Jésus n'était pas dans ton problème. Tsy voaompy teo ambonin'ny hazo fijaliana tao afaran'ny olanao Jesosy. Il n'était pas crucifié à la croix. 2 taona ny melohany nidiranao tao anatin'ny olana. 2000 ans avant que tu n'entres dans No ton efa vitan'i problème, Jesosy teny ambonin'ny hazo fijaliana amin'ny fandresena. il a déjà réalisé ta victoire à la croix. 2 taona melohany nararianao. 2000 ans avant que tu ne sois malade, No efa nikapohana intsivy amin'ny telopolo Jesosy Kristy. il a déjà été frappé 39 fois. Rahalahy sy anabavy zay manatrika etona. Chers frères et sœurs qui êtes ici, Melohany niadina aty anao io. avant le combat que tu as Ianao fait tsy ici, nalala. tu ne savais pas, Ianao tsy nafantatry. tu ne connaissais pas, Fa Jesosy Kristy nefa tonga alohanao tao anatin'io ady io. mais Jésus-Christ t'a déjà devancé dans ton Fantatrao combat. ve ny antony? Tu sais pourquoi? Ny hampandresy anao amin'izany ady aty anao zany. Pour te donner la victoire dans ton combat. Vaolana tokana nomeny Jesosy anao androany. C'est une seule solution que Jésus te donne Aoka ino ny asa aujourd'hui. mpamojena vitan'i Jesosy anao teny ambony hazo fijaliana ianao. Et foi en l'œuvre de salut que Jésus a accomplie à Ary la aoka croix. hifamatotra amin'izany zato isan-jato. Et sois uni à cela à 100%. Hoy amantsy anao. Je te dis, Maty David, David est mort. nalevina izy. Il a été enseveli, Fa tsy nitsangana tamin'ny maty David. mais il ne s'est pas ressuscité. Maty Isaia mpaminany. Ésaïe, le prophète, était Nalevina mort. izy. Il a été enseveli, Fa tsy nitsangana tamin'ny maty mais il izy. n'est pas ressuscité. Nizanizany olona lazain'ny olona fa mpaminany eto amin'izao tontolo izao. Tous les prophètes de ce monde, Efa maty reny. ils sont déjà morts. Fa mbola tsy nisy teny tsy nisy resaka hoe nitsangana tamin'ny maty izy. Mais personne n'est ressuscité d'entre les morts. Fa androany te hirehare aminao aho. Mais aujourd'hui, j'aimerais te Fa dire velona Jesosy Kristy. que Jésus-Christ est Nitsangana vivant. tamin'ny maty Jesosy Kristy. Jésus-Christ est ressuscité. Tokana ny antony. La raison est Ny hampandresy anao amin'ny ady rehetra izay alovanao. pour te donner la victoire dans tous tes combats. Fantatrao ve rahalahy sy anabavy izay manatrika etona? Sais-tu, chers frères et sœurs, Azon'Andriamanitra taony nanakana ny Goliata tsy ho teraka mihitsiny. Dieu pouvait empêcher la naissance de Goliath. Azon'Andriamanitra taony tsy nisiny Goliata. Dieu pouvait empêcher l'existence de Fa Goliath. navelan'Andriamanitra ho teraka Goliata. Mais il a permis que Goliath naisse. Navelan'Andriamanitra hitombo ny heriny. Il a permis qu'il ait de la force. Inona ny antony? Pourquoi? Tsy mifahafatesan'ny Goliata ny zava-dehibe tamin'Andriamanitra. Ce n'est pas la mort de Goliath qui était importante Fa pour Dieu, nifandresen'ny zanak'Israely.
Mais la victoire des Israélites, Halleluja, ny fandresen'ny Halleluja. zanak'Israely. la victoire des Israélites, Dikan'izany tsy nyvonoany bonheur Goliath akory, ça veut dire qu'il n'a pas seulement tué Goliath, fa nomeny ny heriny Davida, mais il a donné la puissance à nomeny ny David. sandriny Davida, Il a donné sa force à mba tsy ho David fandresena ho an'ny Davida fotsiny, pour que la victoire n'appartienne fa pas seulement à fandresena David, ho an'ny olon'Andriamanitra rehetra. mais que la victoire Alléluia. appartienne à tout le peuple de Dieu. Fantatrao vera lasana bavy, Sais-tu, chers frères et sœurs, fa io ady atrehanao io, que le combat que tu ho affrontes, mpandresy amin'io ianao, tu seras victorieux. ary tsy ho fandresena ho anao fotsiny io, Et cette victoire ne sera fa pas pour toi fandresena ho seulement, an'ny olon'Andriamanitra rehetra. mais ce sera la victoire de Fandresena ho tout an'ny le peuple de ankonanao, Dieu. Ce sera la victoire de ta famille. fandresena ho amin'ny manodidina anao, Ce sera la victoire de ton fandresena entourage. ho an'izao firenena rehetra izao. Ce sera la victoire de ce pays. Ahaka anao efa matotra amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Si tu t'unis à la croix de Jésus-Christ, Asa mierikerika amin'ny zavatra hafa intsony ianao, ne pense plus à autre chose. asa variana mitady zavatra hafa ianao, Ne sois plus distrait avec autre tsy chose. mafontsy ny anaram-piangonana, Le nom d'église ne peut pas te tsy sauver. mafontsy ny anaran'ny olona. Le nom des personnes ne peuvent pas te sauver. Mety mahafantatra mpaminany maro ianao, Peut-être que tu connais beaucoup de tsy prophètes. misy afaka hitondra famonjena ho anao reny. Ils ne peuvent pas te sauver. Jesosy Kristy voaomby teo ambonin'ny hazo fijaliana, Jésus-Christ crucifié, izy rery ihany maty ho azo maty ho anao, lui seul est mort pour toi. et izy no mort pour afaka ho moi. hitondra famonjena ho anao. Lui seul peut te donner le Raha mino salut. azy ianao anio, Si tu crois en lui raha aujourd'hui, efa afaka hifamatotra amin'ny hazo fijaliana ianao anio, si tu t'unis à sa croix aujourd'hui, dia ho mpandresy hiaraka amin'i tu Jesosy. seras victorieux comme Ny Jésus. fandresen'i Jesosy Kristy La victoire de no Jésus-Christ fandresenao. est ta victoire. Mino zany ve ianao tonga eto amin'ity toerana ity? Est-ce que tu crois cela? Tiako ianao izay vonona rehetra hifamatotra amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy androany. J'aimerais que si tu es prêt, tu t'unisses à la croix de Jésus-Christ aujourd'hui. Mitsangano amin'ny toerana misy ianao. Lève-toi là où tu te trouves. Amin'ity fotoanandroany ity, Aujourd'hui, ametraka ny tongotrao a eo ambonin'ny vozon'ny fahavalonao ianao. tu vas mettre tes pieds sur le cou de tes Ateneny ennemis. mihitsy ny tenanao, ametraka ny tongotro eo ambonin'ny vozon'ny fahavaloko aho. Dis-toi vraiment, je vais mettre mes pieds sur le cou de mes ennemis. Ianao any amin'ny tokantrano any, Toi qui te trouves dans ta maison, eo ambony fandriana ianao ankehitriny, tu es sur le lit maintenant. tena asaiko amin'ny anaran'i Jesosy ianao a hitsangana eo amin'izany fandriana misy anao zany na hipetraka eo amin'io fandriana io fotsiny ihany aza. Je t'invite au nom de Jésus à te lever ou à t'asseoir sur ce Fa lit. androany a dia afaka metraka ny tongotrao a eo ambonin'io aretinao io ianao. Car aujourd'hui, tu peux mettre tes pieds sur cette maladie. Ianao any amin'ny toerana misy anao rehetra any, Toi qui te trouves là où tu es, tena miatrika olana goavana ianao. tu affrontes des problèmes insurmontables. Tena mety ataoko hoe miatrika tribunal lehibe mihitsy ianao ao anatin'iny herinandro iny. Peut-être que tu affrontes des tribunaux pendant cette semaine. Fa ametraka ny tongotrao a eo ambonin'ny vozon'ny fahavalonao ianao. Mais tu vas mettre tes pieds sur le cou de tes ennemis. Ianao eto amin'ity toerana ity, Toi qui te trouves ici, tena miatrika ady mafy ianao. tu affrontes de grands combats. Mety tena mitanodrika mihitsy ianao tao anatin'izay embolana voalohany zay. Peut-être que tu es vraiment désespéré pendant Fa 6 tsy mois. afaka fa tsy afaka ny amarana n'ity embolana voalohany ity amin'ny fomba tsotsotra ianao. Mais tu ne peux pas terminer ces 6 premiers mois simplement. Tsy afaka marana n'ity embolana voalohany ity a amin'ny fomba mampalahelohelo ianao. Tu ne peux pas terminer ces 6 premiers mois dans la tristesse. Fa ho farananao ty embolana voalohany ity a amin'ny fandresena amin'ny fideranan'Andriamanitra. Mais tu vas terminer ces 6 premiers mois dans la victoire et dans la louange. Mety efa dininao. Mety efa dininao ny tsodrano izay nafototry ny lelan'Andriamanitra ho anao a tamin'ny volana janoary. Peut-être que tu as déjà oublié les bénédictions que le serviteur de Dieu a Mais- relâchées pour toi en janvier. Mety efa tsy tsaronao tsozy zany. Peut-être que tu ne t'en souviens plus. Mety efa nisalasala tanteraka ny amin'izany ianao a no niady izay natrehanao. Peut-être que tu as déjà douté à cause de tes combats. Fa hoy a mantsy anao amin'ity androany ity. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, Tsy afaka ny amarana ny embolana voalohany a amin'ny fomba tsotsotra sy mampalahelo ianao. tu ne peux pas terminer ces 6 premiers mois dans la tristesse.
tena fandresena lehibe no raisinao ao anatin'izao amin'ny famaranana ny ambolana voalohany zao. C'est une grande victoire que tu vas recevoir à la fin de ces 6 premiers mois. Ary tena ho amarin'Andriamanitra aminao ilay teny fikasana izay nataony Josoa. Et Dieu va justifier les promesses que Josué Fanny. a fait. Fa ny tongotrao dia ataonao eo ambonin'ny vozon'ny fahavalonao. Que tes pieds seront sur le cou de tes ennemis. Zany no hitranga aminao ao anatin'izao volana jona izao. C'est ce qui va t'arriver pendant ce mois de juin. Tena isy fandresena lehibe eo amin'ny fiainanao. Il y aura une grande victoire dans ta vie. Mety tsy manana tanjona ny amin'izany ianao. Peut-être que ce n'était pas ton objectif, Fa Andriamanitra efa nanana tanjona ny amin'izany eo amin'ny fiainanao. mais c'est l'objectif de Dieu dans ta vie. Zavatra tokana fotsiny nangatako aminao androany. C'est une seule chose que je te demande aujourd'hui. Aoka tena ifamatotra amin'ny azo fijalian'i Jesosy ianao. Unis-toi vraiment à la croix de Jésus. Aoka tena ifamatotra amin'ny azo fijalian'i Kristy Jesosy ianao. Unis-toi vraiment à la croix de Jésus-Christ. Vaolana tsy nampozon'ny fahavalo io vaolana io. C'est une solution que l'ennemi ne s'y attendait pas. Vaolana tsy nieritreretin'ny fahavalo io vaolana io. L'ennemi ne s'attendait pas à cette solution Satria efa nafenina ho azy zany. parce que cela a été caché devant lui. Fa naseho amintsika ankehitriny. Mais cela nous a été révélé aujourd'hui. Tianao Jesosy. Jésus t'aime. Tia hamonjy anao izy. Jésus veut te sauver. Hamonjy ny akohonanao. Il veut sauver ta Hamonjy famille. ny manodidina anao. Il veut sauver ton entourage. Fantatrao ve raha lasana bavy. Est-ce que tu sais, chers frères et Fa sœurs, rehefa nitsangana tamin'ny maty Lazarosy. que quand Lazare est ressuscité, Tsy Marie sy Marta sy le olona efa zatra niaraka tamin'i Jesosy fotsiny resy lahatra. ce n'était pas seulement Marie et Marthe et ceux qui étaient avec Jésus qui étaient convaincus, Fa ny olona rehetra nanodidina teo dia resy lahatra fa tena Jesosy izy ny mpamonjy. mais tous ceux qui étaient dans son entourage étaient convaincus que c'est vraiment Jésus le Sauveur. Rehefa mpandresy ianao androany, Quand tu es victorieux aujourd'hui, raisinao ny fandresena androany. tu reçois la victoire aujourd'hui. Tsy hainao rery ny fandresena. Ce n'est pas seulement pour toi, Tsy ho anao rery ny fandresena. ce n'est pas seulement pour Fa toi, ny manodidina anao mais pour dia tout hita ton ny fatsaran'i entourage. Jesosy Kristy. Ils verront la gloire de Fatsaran'Andriamanitra eo amin'ny Jésus. fiainanao. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Androany tia hiresaka aminao mihitsy ahako. J'aimerais te dire Fa hikombombava ny fahavalonao. que ton ennemi va fermer sa bouche. Ampitolagaga ny fahavalonao ianao. Ton ennemi va être Ny amin'ny stupéfait fandresen'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. concernant la victoire de Dieu dans ta vie. Aondreo ny lohanao. Penche ta tête. Raha mety aminao dia ataovy amin'ny tratranao ny tananao ray. Si tu veux bien, mets ta main Asandrato sur ny ton tananao cœur ray. et lève l'autre main. Na isika any amin'ny tokantrano any ara. Et vous qui êtes en ligne, Tiako hanatanteraka an'izay androany. j'aimerais que vous faites cela aujourd'hui. Mety eo ambony fandriana ianao ankehitriny. Peut-être que tu es sur le lit Tena- aujourd'hui Tiako hanaraka an'izay fotsiny ianao. et j'aimerais que tu suives cela. Tena hitaribavaka ho anao tsotra ako a. Et je vais prier pour toi. Tiako ataonao fonao manontolo zany. J'aimerais que tu le fasses de tout ton cœur. Aondreo ny lohanao. Penche ta tête Ataovy ary zao vavaka zao. et fais cette prière. Jesosy io, Jésus, amin'ny foko manontolo de tout mon cœur, no andekeko anao. j'accepte Ho tompoko que tu sois mon Pamonjika. Seigneur et mon Sauveur ny fiainako. de ma vie. Jesosy a, Jésus, androany aujourd'hui, te hifamatotra aho j'aimerais m'unir amin'ny azo fijaliana aho. à ta croix Ary ho sarobidy amiko et ce sera précieux pour moi izany manomboka izao. à partir d'aujourd'hui. Misaotra Jesosy. Merci Jésus. Amen. Amen. Aondreo fotsiny lohanao fa hivavaka ho anao androany. Penche ta tête, je vais prier pour toi aujourd'hui. Apetrao eo amin'ny faritra marary anao ny tananao a. Ho anao izay marary rehetra tonga eto amin'ity toeranyity. Mets ta main là où tu as mal, si tu as mal. Eo amin'ilay faritra tsapanao hoe narary taminao. Tu mets ta main là où tu as mal. Za manokana androany efa mahita fanasitranana ho anao. Moi, personnellement, aujourd'hui, je vois déjà ta guérison. Fa amotsitra teny aho fahamarinan'izany fanasitranan'izany fotsiny ahako. Je vais juste relâcher des paroles pour confirmer ces guérisons. Tena efa tsapako mihitsy hoe efa tsy ao anatinao tsony ny aretina. Et je sens vraiment que la maladie n'est plus en toi. Tena efa tsapako mihitsy ankehitriny ho anao izay manana tongotra malemy voan'ny AVC rehetra. Je sens vraiment pour toi qui a les pieds qui sont faibles, qui a l'AVC. Dia manomboka miverina amin'ny laoniny zany toe-batanao zany.
ton corps commence à être restauré. Ho anao izay manana fivitosana ao amin'ny tranonjanaka ao. Toi qui as des enflures dans ton ventre, Any amin'ny kibonao. dans ton ventre, Amin'ity androany ity dia efa fantatro fa efa manjavona zany aretina zany. aujourd'hui, je sais que cette maladie disparaît. Ho anao izay manana aretina izay tena tsapa hoe tsy sitrany fanafodiny dokotera. Et toi qui as une maladie incurable, Ty fotoanandroany ity dia ametraka ny tongotrao eo ambony vozony zany aretina zany ianao. aujourd'hui, tu vas mettre tes pieds sur le cou de ces maladies. Androany dia apetrao ny faritra lay narary anao ny tananao. Aujourd'hui, mets ta main là où tu as mal. Ho anao izay tena tsapanao kosa hoe miatrika problème goavana ianao eo amin'ny fiainanao. Et toi qui affrontes des problèmes insurmontables dans ta vie, Ataovy eo amin'ny fonao ny tananao. mets ta main sur ton cœur. Tena mpandresy anao Andriamanitra. Dieu va te donner la victoire. Misy varavarana misokatra eo amin'ny fiainanao. Il y a une porte qui s'ouvre dans ta Dia vie. ilay atao hoe varavarany fandresena. C'est la porte de la victoire. Ary ny fahavalonao dia tsy afaka nidy an'io varavarana izy intsony mandrakizay. Et ton ennemi ne pourra plus jamais fermer cette porte. Fa tena hisokatra eo amin'ny fiainanao io. Cette porte va s'ouvrir dans ta vie. Tena hisy tolotsaina mihitsy vaolana ho tonga eo amin'ny fiainanao. Et il y aura vraiment des recommandations qui vont entrer dans ta vie, des solutions. Omen'Andriamanitra anao zany androany. Dieu te le donne aujourd'hui. Hivavaka ho anao Je vais prier pour toi. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fanasitrananao ny olona rehetra tamin'ity androany ity. Je te remercie, Jésus, pour la guérison de tout ton peuple aujourd'hui. Na ho an'ny reto manatrika eto reto, Pour ceux qui sont ici na ho an'ny any tokantrano. et pour ceux qui sont en ligne, Misaotra ny amin'ny fanjavona ny fivitosana. merci pour la disparition des enflures. Misaotra ny amin'ny fanjavona ny fibrome rehetra. Merci pour la disparition de tous les fibromes. Misaotra ny amin'ny famerenanao ny amin'ny tosidra ny olona tsiraray avy. Merci parce que tu restaures la santé de tous. Misaotra anao ny amin'ny fanasitrananao ny amin'ny ozatra any amin'ny tongotry ny olona tsiraray avy. Merci parce que tu guéris tous les muscles qui sont dans les pieds de chaque personne. Misaotra anao ny amin'ny fanasitrananao ny amin'ny afikafiky ny olona tsiraray avy. Merci parce que tu guéris tout le monde. Misaotra anao ankehitriny Je te remercie aujourd'hui satria misy kasika manokana ho an'ny tranonjanonaki ny vehivavy rehetra amin'ity androany ity. parce que tu touches personnellement l'utérus des femmes aujourd'hui. Ary na iza no nanana programme ny opérena amin'ny herinandro. Et tous ceux qui ont programmé d'être opérés la semaine prochaine. Dia androany aho manafoana zany programme zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aujourd'hui, j'annule ce programme au nom de Jésus. Satria efa ninonao reo olona reo. Parce que ces personnes croient en toi. Satria efa mifamatotra amin'ny hazo fijalianao reo olona reo. Parce que ces personnes sont unies à ta croix. Dia tonoko ny fandresena ho azy. Je proclame la guérison Tonoko ny pour eux. fanasitranana ho azy. Je proclame la victoire pour eux. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany koa. Au nom de Jésus-Christ, Tonoko izy vaolana eo amin'ny fiainan'ny olona tsiray avy. je proclame les solutions dans leur vie. Mpandresy amin'ny ady rehetra atrehany izy. Ils sont victorieux dans tous leurs combats. Misavoritaka ny sainy fahavalony ankehitriny. L'ennemi est effrayé maintenant. Mikorotana ny fanjakan'ny fahavalony ankehitriny. Le royaume de l'ennemi est désorganisé maintenant. Satria Andriamanitra dia mamerina ny fiainan'ireo olona reo amin'ny laoniny tanteraka. Parce que Dieu restaure complètement la vie de ces personnes. Amin'ny anaran'i Jesosy ny fataterahany zany eo amin'ny olona tsiray avy. Cela se réalise au nom de Jésus. Tononoko ny olona tonga eto amin'ity toerana ity. Je proclame pour les personnes ici, Tsy misy mitondra aretina mody any amin'ny tokantrano. personne ne ramène des maladies dans leur maison. Amin'izao fotoana izao, Maintenant, sitrana izy. ils sont guéris. Mitsahatra amin'ny fanantenana, Les douleurs disparaissent. manjavona ny fivitosana. Les enflures Amin'ny disparaissent. anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dao itiaka mafy an'Andriamanitra. Acclamons le Seigneur. Mba te anontany anao tonga eto ankehitriny. J'aimerais te demander aujourd'hui, Nisy olona narary ve niala tany amin'ny tokantranona nanaraka an'ity fotoam-bavaka ity tonga eto amin'ity fotoam-bavaka ity amin'izao fotoana izao. est-ce que quelqu'un était malade quand il a quitté la maison et qu'il est arrivé ici maintenant? Kanefany reny hoe tena tsy ao amin'ntsony lay aretina izay nisy teo aminy teo aloha.
Et tu ressens que tu n'as plus cette maladie que tu as fait auparavant. raha misy olona narary a togeto nefa nisy amin'izao fotoana izao tao ambadik'izay vavak'izay a sitrana mba ho fafaikeliny tananao azafady a afatarako a ny amin'izay a fanasitranana izay. Si tu étais malade et que tu étais guéri grâce à la ataovy prière, ambony lève tes mains. voninahitra Lève tes n'andriamanitra mains bien evoray haut. roa dao itehaka mafy ho an' jesosy sika Acclamons rehetra. fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amitsodrano anao a voatahiry amin'ny fanasitranana ianao. Je te bénis que tu es vraiment guéri. Ary androany ihany koa a voatahiry a ao amin'ny vahaolana sy ny fandresena ianao. Et aujourd'hui aussi, tu gardes la victoire et la solution. Samy tahin'Andriamanitra antsika rehetra tompoko. Clamons le Samy Seigneur. mazo ny toerana. Ataovy mafy ho an' Jesosy ny tehaka ao a. Dia izy mifaly izy eto androany satria mpandresy ianao. Amen. Manoatra no mpandresy mihitsy azy ianao androany. Dia ninina zavatra lalovantsika dia tsy rarahintsika tso za fa mifantatsika androany dia hoe mpandresitsika satria Jesosy ny atao anatsika. Amen. Ndao iravoravo ary. Aseho mihitsy fa olona mpandresy ianao, olona afaka ianao. Hey! Saudeam desiderati. Saudeam desiderati. Ninulishanga minilalaku. Isanyona Nayawi vitaveru na twanadiku. Sesosi nuanaradi. Nakera kupachesa. Nanocha nulipanesa. Kanduva fazakana. Peduri fane masina. Saudeam desiderati. Saudeam desiderati. Ninulishanga minilalaku. Sashila yavucisha Nayavivita veru na twanadiku. Sesosi nuanaradi. Natera kupachesa. proclamazana Chocha nulipanesa. Panduva Kanduva fazakana. Nulipane masina. Ifalha minha. Ifalha minha. Ifalha minha. Chocha nulipanesa. Ifalha minha. Ifalha minha. Ifalha minha. Chocha nulipanesa. Natao piadina le chamelezanai. Fiadina recha melezanai. Tetisi ambinina. Shinaona. Leia vindita velu na twanadiku. Sesosi nuanaradi. Natera kupandresya. Anocha nulipanesya. Kanduva fazakana. Nulipane masina. Ifalha minha. Ifalha minha. Ifalha minha. Nocha nulipanesya. Ifalha minha. Ifalha minha. Ifalha minha. Nocha nulipanesya. Nocha nulipanesya. Nocha nulipanesya. Nocha nulipanesya. Nocha nulipanesya. Nulipane masina. Nulipane masina. Nulipane masina. Nulipane masina. Uva fazakana. 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 Ifalha minha.
Mifaly aminao, mifaly aminao, mifaly aminao. Aseuna halinao, mifaly aminao, Mifaly aminao, mifaly aminao, mifaly aminao. mifaly aminao, mifaly aminao. Mifaly aminao, mifaly aminao, mifaly Asante tutuknao na lalantiano. Hey, hey, hey. Resto fare se non viene boom. Asante le palme fare se non vanno. Hey. Mifaly aminao, mifaly aminao, mifaly aminao, mifaly aminao. lasciano di fare Lasciano di fare mifaly aminao, Mifaly aminao, mifaly aminao, mifaly aminao. lasciano di fare Lasciano di fare mifaly aminao, Mifaly aminao, mifaly mifaly aminao, mifaly ma aminao. lasciano di fare Lasciano di fare Tao mafy ny teka ho an'Andriamanitra tompoko. Jesosy, Jesosy, tsy miova, omaly, anio, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Samiary maka toerany isika rehetra tonga eto tompoko. Amin'izao fotoana izao tsika dia hanao rakitra faharoa. Ny antony isika ny